Toy izao ndray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Aza miombona ota amin'izao tontolo izao. Ny olon'i Kristy dia asain'Andriamanitra tsy miombona ota miaraka amin'izao tontolo izao. Araka ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 20:24 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nareo feo iray koa avy any an-danitra aho nanao hoe mialà aminy ianareo ry oloko mba tsy ombona anareo ota aminy ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy. Toe-tsaina vaovao izay tarihin'ny fanahy masina no iainanao. Araka ny voasoratra amin'ny Romanina 12:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Midira ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra dia ny etỳ an-tany e. Vavaka isika. Ray eo, tario izahay hiara-hiaina aminao tanteraka dia ny etỳ an-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandrapy ao na tompoko.